Ahoana marina, taitra ny olona ny mpitondra toa tsy taitra. Iaraha mahalala fa de mirongatra ary tsy voafehy mihitsy aloha hatramin'izao ny fiparitahan'ny tsy mikaretina Covid-19 raha tsy hiteny afa-tsy neto Antananarivo ihany. Raha tamin'ity herinandro ity fotsiny no jerena, izay nanomboka tamin'ny alatsinainy ka hatramin'ny omaly zoma, de nahatratra 250 ny cas positif raha nitaty ny CCO. Efa nambarana ihany teo aloha fa tsy manana paikady matotra entina miady amin'ity valanaretina ity hatramin'izao ny fitondram-panjakana. Vokatr' zany dia feno ny ankamaroan'ny hôpitaly eto Andrenivohitra ary nisy mihitsy aza ny fandavana ny marary. Raha tsy aivina ny zavanisy de efa niparitaka tany amin'ny firenena maro ity valanaretina ity, izay vao tafiditra teto amintsika noho ny fahatarany ny fandraisana andraikitry ny mpitondra tamin'ny fandinany sisy tany. Na izany aza moa dia betsaka no nanome soso-kevitra satria tsapa fa ilaina ny paikady matotra manoloana ny ady amin'ity aretina ity. Mbola vao nanomboka ny aretina teto amintsika de hoy ny filoha Ravalomanana tamin'ny 27 ny volana Martsa 2020. Tsy manadiny malagasy mihitsy nefa mieritreritra tsara hoe aminareo. De ny zavatra hitako de zao mampafantatra aloha mbo nyrehetra mihitsy malala hoe ty aretina ty neka aretina mandringana ary mety hiantra amin'ny olona rehetra, tsy akanavaka mihitsy io ary rehefa mety hiantra amin'ny olona rehetra izy ty de mitovy daholo zany. Noho izany tokony nisy firaisankina tsika malagasy aloha, mirahina tsara sika hoe hiady amin'izy ty ary vonina tsara hiady, ary zay vonina zay tsy atao vava fotsiny zay fa tena mila tena vonina amin'ny zavatra rehetra. Ohatra resako amin'izany raha ohatra sika milaza ny olona amin'ireny fahitalavitra ireny na amin'ireny haino aman-jery ireny milaza hoe manasa tanana amin'ny savony, de efa vonintsika hoe ame savony an'le olona ame rano anazy, vonintsika amin'ny fitaovam-pitiliana rehetra zay tsy ho ananany any amin'ireny ambanivohitra sy toeram-pitsaboana madinika ireny, de amena koa izy. Ary indrindra vonintsika amin'ilay fiarovatenan'ireo lay mpitsabo le apetran'iny sy le masika. Raha fitininy de nilaza izy fa mila vonina tsara eo amin'ny lafiny rehetra mandray ny fanapahan-kevitra. Tsy izany anefa no mitranga fa ny arahana hita sy nandre ny fitarainan'ny mpiasan'ny fahasalamana amin'ny tsy fahampian'ireo fitaovana fiarovana azy. Mikasika ny fitiliana moa dia ireo izay misy sotraretina ihany no nambara fa tokony anaovana ny fitiliana amin'izao fotoana izao. Ilaina fahaiza mitarika tokoa ny fiatrehana ity krizy ity. Tamin'ny fotoana io ihany koa dia efa nanolo-tanana mba ahafahana mirahina sy manondro ireo ankolafo-kely rehetra eto amin'ny firenena. Hoy izy hoe ny efatra zany revoaka malagasy de zao sy ny mpitondro tokony tsy anavahana n'izy ty fampisehovatsika amin'ny firaisankina. Noho izany zany tokony miantso fionana. Fa tsara ny onana tamin'ireo filoam-piangonana mitondram-bavaka, nanao zany izy omaly isaorana azy ireo. Fa atsona koa reo le manana ny maizy azy eto amin'ny tany sy ny fanjakana de miresaka sy mifampidinika, izay mieritreritra isika fa hoe hitady toerana izy ireny na tsy zay ny hevitra fa kosa mitondra n'izay famezam-pahasoavana ananany, ny fahaizany, ny fahalalany de mivory. Tsy nisy moa izany fa vao mainka aza nolazaina fa tsy tia tanirazana ireo zay tsy manaraka ny hevitry ny fitondram-panjakana. Ny mpitondra ihany koa moa de variana amin'ny zavatra fa izay tsy mainka mihitsy. Ny arahana hita ireny fandanim-bola tamin'ny Colisée, ny fiara tsy mataho-dalana na ny 4x4 tsy natao laharam-pahamehana mihitsy ny ady amin'ity valanaretina ity. Koa izao iaraha mahita zao ny vokany fa de any amin'ny vahoaka no miatraika ny aretina. Azo lazaina ary fa vao niditra teto ny aretina dia efa maro no vonina anampy kanefa moa tsy mbola taitra ny fanjakana.
izany no tonga amin'ilay fitenenana hoe taitra ny olona ny mpitondra tsy mba taitra. Izao taitra irery vao mamaky takotra. Hoy mantsy ny ministry ny atitany hoe tena ilaina amin'izay fotoana izao dia ny firaisapo, ny firaisan-tsaina, ny firaisam-panahy ary mila mivondrona isika rehetrarehetra fa ady goavana izy ity ho an'ny firenena malagasy manontolo ary tsy firenena malagasy ihany fa manerana an'izao tontolo izao. Tsy efa ela ve ny vondron'olona maro sy ny mpanao politika no nanolo-tanana fa atao endrika fiatsaram-belatsy fotsiny izany antso atao izany. Efa maro ireo fitarainana nataon'ny vahoaka madinika, tsy mba niainy ianareo mpitondra, ka ahoana ny fomba anatanterahana izany antsonareo izany? Izao aza efa miditra amin'ny andro fahaenina ity ny fihibohana, kanefa na ny fanampiana ara-sosialy vokatr'izao fepetra fihibohana izao tsy nisy na de kely aza. Tokony atsapa-tena amin'izay ny mpitondra amin'ny tsy fahaizana mandray andraikitra sy ny fitavozavozana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra. Efa nolazaina teto foana fa ilaina ny fahaiza-mitarika sy ny paikady matotra amin'ity ady atao amin'ny valanaretina ity. Ny zava-misy dia efa feno ny hopitaly vao mikoropaka ny fitondrana mitady toerana etsy sy eroa asiana ireo marary ireo. Vao notokanana omaly izao ilay eny amin'ny Meaning Business Center eny Ivato. Voalohany aloha dia tena mahagaga, fa toerana vonjomaika asiana marary ve dia anaovana fanokanana? Sao dia tsy izany fisehosehoana zany no maika, fa manavitraina ireo malagasy marary ny aretina ity. Faharoa, hita taratra tamin'izao fikoropahana mitady toerana izao fa tsy nisy mihitsy ilay fitsinjovana lavitra teo amin'ny fanjakana, fa mitranga ny olana vao mitady vahaolana. Ny filoha aza moa ny teny hoe gouverner c'est prévoir. Marina izany, fa de to resaka fotsiny ihany raha ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao no jerena. Nisy ve izany fitsinjovana lavitra izany ka izao voatery miverina amin'ny fihibohana izao? Efa samy nafantatra daholo ny rehetra hatramin'ny fiandohan'ny taona tamin'ny fitrangany ny aretina tany Chine sy ireo firenena rehetra any ivelany fa ny fahasemporana no tena mitarika ny fahafatesan'ny marary ary mila oxygène izany. Kanefa izao isika vao anafatra extracteur d'oxygène hoy ny filoha. Izany fanafarana izany dia tokony efa vita tany amin'ny volana Marsa, fa saingy tsy laharam-pahamehana ho an'ny mpitondra moa tamin'izany. Tsara ihany ny milazany marina, fa noho ny tsy fahaizana mandray andraikitra mialoha sy mametraka izao ady amin'ny aretina izao ho laharam-pahamehana no nahatonga ny fahafenoan'ny hopitaly. Ny aiky moa ny filoha, fa nisy tokoa ny marary tsy noraisiny hopitaly, ka araka ny efa mahazatra indray dia ny mpitsabo no nahazo tsiny. Hoy mantsy izy hoe za dia tsy tea intsony koa hoe misy olona makany amin'ny hopitaly satria nisy zay dia tsy raisiny ny hopitaly. Makany amin'ny hopitaly anosiala tsisy manday, makany amin'ny hopitaly manarapenitra tsisy manday. Maty le olona misy zany. Sao la dia ianareo izay nanao ny paikady no tsy mahomby ka ny mpitsabo no mahazo loza. Amoizana ny ainy malagasy ny tsy fahombiazana sy ny tandrevaka eo amin'ny fitantanana ity krizy ara-pahasalamana ity, ka ireo mpitsabo indray no omena tsiny. Tsy tokony ampitahorina lava ny mpitsabo, fa tokony ovaina mihitsy ny fomba fiatrehana azy ireo. Ofeny izay voalaza dia aoka izay ny fanaovana kajikajy politika amin'ity fitantanana ny ady atao amin'ny coronavirus ity. Ataovy mangarahara ny fitantanana ireo antotanisa avoaka isan'andro sy ireo fa matsimbola voaray hatramin'izao. Ampiasao ny teknisianina sy ireo manam-pahaizana anao ny paikady mifanaraka amin'ny siansa. Tsy ny fanapahan-kevitra politika no ahafahana milaza fa voafehy na tsy ny aretina, fa miankina amin'ny antotanisa sy ny siansa ara-pahasalamana. Fanaovana fitiliana marobe ihany no ahafahana manao paikady matotra miaraka amin'ireo fanohanana ara-sosialy ny vahoaka. Ny tsapa aloha dia tsy mbola tonga amin'izany ny fanjakana amin'izao fotoana izao, fa ahoana marina e!
ahoana marina e